Iarahantsika malala fa Mahajanga zany mbola tsy anisan'ny destination touristique mahazatra ny mpizahatany mihoatra amin'ireo mpizahatany manerana ny Madagasikara ohatra hoe milalana mankany atsimo miala avaratra dia mila miezaka mihitsy zany ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny ODM sy ny RDP ireo mpandraharaha toerana mba hahatonga an'izay Mahajanga izay hoe ho lasa mpizahatany mahazatra ny mpizahatany. Izay moa ny antony anisany nanaovany an'ity présentation an'hôtel ity ny invité-ny an'ireo tour opérateur sy agence miara-miasa aminay eto Antananarivo mba hi-communiquer bebe kokoa zany na aminay antsany ity indrindrindrindra moa zany izay nanaovany azy fa indrindrindrindra amin'ny lafiny fizahatany ny Mahajanga amin'ny ankapobeny. Tsy ampy fampahafantarana angamba ny fahalalako azy voany satria mantsy mahazatra ny olona mandeha amin'ny parc national amin'ny toerana raiky. Le parc Ankarafantsika zany izay misy any toerana tsy ampy zany tsy ampy communication zany le Mahajanga hoe ina ny zavatra azo atao satria ny olona zao mieritreritra any rehefa tonga any dia mandeha milomano eny amin'ny grand port fotsiny na ohatran'izay nefa tsy izay izy fa betsaka mihitsy ny zavatra azo atao rehefa tonga any Mahajanga. Mahajanga zany dia anisan'ny toerana azo lazaina hoe milamina izy raha mandeha amin'ny aly ianao tsy mbola naheno aloha hatreto hoe olona voakrisy zany hoe nisy eny an-dalana na ao avilo na tany Antsanity. Ny ao amin'ny Antsanity manokana zany noho le fiaraha-miasany amin'ny villageois Jotozy du Bois fa mbola tsy nisy olona veretana sy hoe nisy namonina ohatran'izany tao toerana fa en sécurité totale mihitsy ny touriste rehefa mandeha ao toerana. Le toerana mantsy ao aminay 22 hectares izy lehibe any zany ka na mandehandeha amin'ny roa maraina ianao amin'ny telo maraina ianao tsisy olana mihitsy fa tsy sécurité totale. Ny antoany amin'izany zany dia efa nilazana tamin'ilay famelabelarana teo ireny betsaka ny déjà aloha zany toerana misy an'ilay Antsanity toerana exceptionnel satria ny toerana misy azy eo ambony embouchure fihaonan'ny ranomamy sy ranomasina. Ny vue zany tena exceptionnel. Ny zavaboary maniry eo ambony toerana iray manontolo koa exceptionnel mihitsy. Ny mponina eny toerana ny sakalava moa zany ny mponina ny toerana manana maha-izy azy mihitsy zao indrindra hoe le sotry sakalava zay tsy fantatro hoe vitan'ireo anaty magazine ireny. Izany hoe betsaka zany ny atoan'ny Antsanity na ny hôtely na ny fokontany na ny manodidina afaka omeny amin'ny mpizahatany sy ny olona mitsidika any zany. Tsy voatery hoe mpizahatany ivelany io resahako fa na mpizahatany eto Antananarivo avy eto Madagasikara tsy tonga any Antsanity tsisy olona tsy afa-po zany hatreto.